apetraka amintsika. Talohan'ny fifidianana ny amperenina dia naneta napahafantatra fa misy zava-doza, misy zavatra tsy mety mahakasika an'ity fifidianana ty. Zavatra lehibe aloha ny tena nyteneniny de hoe tsy tokony atao ny fifidianana raha tsy misy ny refondation, misy zavatra apetraka melohana. Fa na izany azy, na de tsy topo-kevitra ny eritreretra hoe mbola tsy tokony atao ny fifidianana, tsy maintsy miteny ihany zahay rehefa natao ny fifidianana. Zay de zavatra tianay apetraka tsara zany zay. Ka eto zany, ampanetretena no ilazanay fa mba tsy ilazà koa zato isan-jato ny zavatra nolazainay dia nitsanga aby, voamarina aby. Ho hitanareo am'ireo anomaly voalaza reo zany. Tsy ho voatanisy eto fa misy zavatra vitsivitsy ho lazainay eto androany. Maro ny zavatra tsy nety, irrégularité, anomaly nandritra ny fifidianana. Fa ty misosongainay manokana, ny songaina manokana de ny mahakasika beloatra ny olona tsy voasoratra anarana tamin'nisy mpifidianana. Tena lehibe ny tenenana an'izany eto, beloatra.